zaranay ary izy tsy milatsaka ka iny fonay ho anareo nareo ary fa be vava tsy manao fahavalo anazy iko aleo anay ihany iny lany iny anay tsy lany iny anay fa saingy nono hoe zay tsy ho tia tena am'izany moko de mandefitra zay aleo izy ho lasa any de lasany vahoaka malagasy ray manontolo fa tsy anay rehetrony izy am'izay zany rehefa tsy ilainareo malagasy io averenao ty aminay ozy izy fa anay io tsy fonay io paster anay io na de tevatevainareo sy opopainareo sy araritsinareo io tsy fonay fa saingy nonony mahavoaka an'andriamanitra anay de tsy maninona nanirana anay amonjy ny malagasy rehetra de fonay izy amonjy ny malagasy rehetra satria zay nanirahana anay azonareo ve zany de mba mahay izy miresaka hoa rehefa miresaka amin'ny olona mba zatra miresaka amin'ny olona eny etsena ary za koa rehefa tsy ilain'ny vahoaka malagasy za miverina ty amin'ny fiangonako ane za nga tsy manana ny fiangonako tsy manana ny ondry andrasako za nge mpiandrondro no natsony samoel nga moa tsy misy raha lako be da be ao fa maninona no zary iny no antsony hoe tsy inana zay raha tsy tonga ianao de zay ka raha fa tsy ilain'ny vahoakan'ny Israely Davida miverina miandry ininy izy ame voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka tonga am'le mangatabady reny tsy hoe zaza tsy tiana akoriny io ka de ho amidy aminareo am'ty vodiondry ity na vodiozy ity fa de pikabary mainy toyiny ka sao de ataonareo tonga any io ampahorinareo sy ampijalianareo fa averinay aminay ihany ny anay attention de amaranatsika azy ty nafahavalon'ny Davida ity Samuel voalohany toko faharoapolo tsy maty voalavo kibo ihany Saul satria fa fantany fa ho avy Davida atao daholo ny plan rehetrarehetra mandringana anazy Samuel voalohany toko faharoapolo ny farany tadiavan'ny Jonathan nampiavana andrainy amin'ny Davida fampiavana pireneny ty réconciliation nationale ary Davida nandositra tao na io tany rama de tonga ka nilaza teo anatreny Jonathan hoe inona moa no nataoko inona no eloko ary inona no fahotako teo anatreny rainao no dia mitady ny aiko izy ary ho izy taminy sanatry zany tsy ho faty ianao Davida ino tsy misy tsy ambarany kaka izay ataony na be na kely ary ataony kaka ahoana no fanafina zany zavatra zany amo tsy misy zany zange ozy izy Jonathan zay zavatra tenen'ny dadana io mpanjaka io zavatra ataony tsisy afeniny amin'nalama to mpahafantariny adaholy fa tsy misy zany ny dadanay monanao zany ry Davida ary Davida andiny fatelo ary Davida mbola nianiany indraiky nanao hoe fantatry ny rainareo marimarina fa efa mahita fiteo masonao ka ho izy aoka tsy ho fantatry ny Jonathan zany fa ndrao malahelo izy fa raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny fanahinao toy iray dia monja no elanelako sy ny fahafatesana fantatry ny rainao izy fa tena tianao za mampinamana atsika fa zavatra paray fotsiny de maty kely sisa ny hafatesako satria ny rainao amin'ny mampanjaka azy manana pouvoir rehetrarehetra na andefany maramila emoregy na emonaty na emozegy alefa daholy vitany ray di fotsiny sisa satria fantany io rainao io fa hoe ho mpanjaka de ina nataony Jonathan de hoe Jonathan tamin'ny Davida na inona angatanao de ataoko aminao ary hoe Davida tamin'ny Jonathan indro ho tsinam-bolana rapitso ary zaho tokony hiara-mipetraka mihinana amin'ny mpanjaka nefa velao andeha hiery any an-tsaha mba raha-piaviny afaka pitso arivo ko raha hitany rainao fa tsy eo aho de ataovy hoe niera fatratra tamiko Davida mba hikaretsaka kely akany Betlehema tanànany fa misy fanatitra fanao amin'izy mianakavy rehetra isa-taona any ary raha lazainy hoe tsara izany de fiadanana ho an'ny mpanomponao fa raha tezitra mafy kosa izy de aoko fantatra ao tsara fa misy ratsy ifofoany ko mamondrafo amin'ny mpanomponao fa nampanaovinao ny fanekeny Jehova aminao ny mpanomponao nefa raha manakeloko aho de aoko ianao ihany no afaty
fa nahoana no entinao any amin'ny rainao aho. Efa stratégie fa nataony Saoly zany hoe atsovy ety amin'ny lapa izy hiary sakafo. Arao tsara ty arao tsara ty fa ho hitatsika ty manomboka aorinan'izao toriteny zao fa andeha araka io voasoratra io ny diatsika. Arao tsara ty izy hoe aoka afantatra zay lazainy fanany rehetrarehetra araka ilay nivakina tamin'ny Timote teo de anohy tsara ty. Nasainy Davida ao amin'ny lapa hiaraka isakafo. Eo i Saoly no hamono any Davida. I Davida nefa fa mahalala an'izany zavatra izany meloha. Fa i Jonathan namany ty akaiky azy zanak'io mpanjaka io de mahalala tsara. Fa ohatra ny tsy hitany amin'ny rainy zany ny endrika hamono any Davida zany. Fa zao andotsika anao lainga masina. Anao lainga masina. Raha eo amin'ny fisakafoanana ka manontany ny dadanao hoe aiza fa tsy tonga tamin'ilay fanasana de teneny hoe lasa ambany krimbany izy amin'ny fianakaviany ihany fa izy fanatitra tao any amin'ny tanàna de navelako andeha izy de ho hitanao ny réaction ny dadanao na tena mankasitraka ana tsy mankasitraka ana fa zaho izy tsy hamonjy an'io fisakafoanana io intsony tsy ary sakafo amin'ny dadanao intsony zay manatsaina oka izy ieno an'izany tsara zay tsy mahazo an'izany de anontaniany tantarany tetekely hoe inona ny eo mba andamosony zany teny zany. Andiny favalo andiny fasivy fa hoy Jonathan sanatria raha hahazo anao izany fa raha fantatra tokoa fa misy raha tsy fifonikaiky anao de ambarako aminao mihitsy zany. De ho Davida tamin'ny Jonathan izy no hanambary izany amo nampandre ahy izay teny sarotra avalindray anao satria anao any amin'ny lapany za tsy hany ahoana na inoko an'izany nga mbola nisy portable tamin'izany haut-gamme dernier cri na tablety na email na internet tsy mbola nisy ane tamin'izany tsisy telefona ka ahoana no alalako an'izany ozy izy. Ndiny faharoa amby folo hoy Jonathan tamin'ny Davida Jehovah-Andriamanitra ny Israela ane ho vavolombelona rehefa fotoroako tsara raha mpitso na afaka mpitso toy izao ny hevitry ndraiko ka hitako fa misy soan'ny Davida ka tsy maniraka any aminao aho sy manambara izany aminao de ataony Jehovah toy izany ane Jonathan eny mihoatra noho izany aza fa raha kasainy ndraiky kosa ny anisy ratsy ianao de ambarako aminao izany ka lefako ianao mba andehananao somatsara ary hombanao tahaka ny tamin'ny raiko ane Jehovah. Raha mbola velona ihany aho de tsy asehonao aho va ny fiantrany Jehovah mba tsy hahafaty aho ary tsy esorina amin'ny taranako koa ny famindraponao mandrakizay. Enina de avy azy zay andringanan'ny Jehovah ny fahavalon'ny Davida rehetra tsy hoe to ambonin'ny tany. Efa tsinjony Jonathan sahady le izy hoe ho avy ny andringanan'ny Jehovah ny fahavalon'ny Davida y compris ao anatin'izany ny raiko ozy izy. Ndiny fahenina amby folo ary de nanao fanekena Jonathan ny amin'ny taranaka Davida hoe Jehovah hamaly ny fahavalon'ny Davida. Ary Jonathan nampianany tamin'ny Davida indray noho ny fitiavany azy fa tiany toy ny tenany izy mpinamana be mihitsy izy roalahy reto izany. Ary hoy Jonathan tamin'ny Davida raha pitso tsinam-bolana ary hita fa tsy hoeo ianao fa hofona ny fipetrahana ao amin'ny lapa eny avy loha koa rehefa mby amin'ny andro fahatelo de midina faingana ianao ary tongava ao amin'ilay nierenao tamin'ny andro nitrangan'ilay raha iny ka mitoera ao anilan'ny vato Ezela. Ary zaho andefa zana-tsipika telo eo anilany toy ny mikendry marika de aniraka zazalahy ka anao hoe mandehana izaho ny zana-tsipika ka raha lazaiko mihitsy amin'ilay zazalahy hoe indreo aorinanao ny zana-tsipika eto ty de avia ianao fa hipetraka amin'ny fiadanana ianao ka tsisy aninona anao raha velona koa Jehovah. Fa raha kosa aho amin'ilay zazalahy indreo ny lohanao ny zana-tsipika de mandehana ianao fa Jehovah no nampandehanao ary ny amin'ilay noresantsika de izaho sy anao indro Jehovah no vavolombelona amiko sy aminao mandrakizay. Ahoana ozy izy Davida no alalako zay valitenin'ny président ao valitenin'ny rainao amin'ny lapa ao fa za fa tsy hany intsony na tokony hiverina na tokony andeha fa ny fantaro de mifofony aiko izy. Zao ny fifanarana ozy izy Jonathan. Le vitako amin'ny sakafoananao fa tena fofony ainao tokoa izy de zao no ataoko mandany anao miery ambadika an'ry toerana misy vato ry ao ambadika eo anao miafina fa zay hitondra tovolahy anankiray de hitondra flèche d'or
zana-tsipika anankiray ka alefako izy mandeha de rehefa hitako akaikikaiky anao izy de kendreko iny flèche-d'or iny alohany de rehefa akaikikaiky anao izy de iantso raha miantso aho hoe avia ty oety le flèche d'or le zana-tsipika avia ty miverena de ny dikan'izay tsy hamonanao ndraiky de miverena ianao andao hiaraka amiko any amin'ny lapa fa raha miteny aho hoe avelo any tsipika fa mandehany ianao de mandehany ianao fa mifofony ainao tokoa ndraiko mba tsy ho faty ianao zay ny contrat ifanaovantsika le tovolahy kely zana le mpanompon'ny Jonathan io tsy mahalala zany contrat zany fa izy roa lahy bon mazava ary zany zay ny alalako tokoa zany fa amono any rainao na tsy amono ahy raha miteny anao miavia ty de hoavy ahy zany fa tsy amono any raiky fa ny taona hoe mandehana tonga afasoa de lasa zany ny dikan'izay ina tokoa ny zavatra nitranga andiny efatra amby roapolo ary Davida nihery tany an-tsaha ko noho ny tsinam-bolana de nipetraka hihinana teo amin'ny fipetrahany tahaka ny isan'andro ihany ny mpanjaka de teo amin'ny fipetrahana teo anilan'ny rindrina ko Jonatana nitsangana fa Abnera nipetraka teo anilan'ny Saoly ary foana kosa ny fipetrahany Davida nefa Saoly tsy niteny na inona na inona tamin'izany andro zany fa natao noho ny zavatra nanjo azy ka tsy madio izy eny tsy madio izy fanasana voalohany zany jerevany tsy tao Saoly tsy tao Davida vita ny sezany ny réservation ny table teo amin'ny fanasana misy anarana daholo le invitation amin'ireny fanasana reny eto ianona mipetraka eto ianona mipetraka eto ianona mipetraka teo amin'ny table ny Davida tsy teo izy de mety nanao tournée ngamba Davida zay tsy nafaka azy tamin'ity fa mbola misy fanasana manaraka koa andiny fito amby roapolo ary noho tamin'ny andro faharoa de napitso ny tsinam-bolana ka mbola foana ihany ny fipetrahany Davida de hoy Saoly tamin'ny Jonatana zany ahoana ny tsy mba tongavan'ny zanaky Jese ihinana omaly sy androany ary Jonatana namaly any Saoly hoe Davida niera fatratra tamiko akany Betlehema nanao hoe masinany ianao aoka andeha fa izay mianakavy manao fanatitra any tanànaka ka nasain'ny rahalako makany aho ko ankehitriny raha nitafity teo masonao masina ianao aoka andeha aho amangany rahalako ka izany tsy mba natongavany teto amin'ny latabatry ny mpanjaka efa niera tamiko izy ry dada hoe de akany de izy ary nitalao tamiko mba lefaso ary dada Jonatana fa misy an'izao de tsy manina ary fa zahay teny amin'ny rabainina hoe lasa elafa tsy problème zany fa de efa tsisy olana io ngafaly tamin'izany rabainina andin'ny telopolo dia nirehatra tamin'ny Jonatana ny fahatezerany Saoly ka hoy izy taminy ianao zanaky ny vehivavy maditra sy mpiodina mo tsy fantatrao fa mifidy ny zanaky Jese ianao ho enatrao sy ho enatry ny kibon'ny reninao fa raha mbola velona ty ambony tany koa iny zanaky Jese iny de tsy ho tafatoetra tsara ianao na ny fanjakanao aona tsara ozy izy ianao zanaky ny vehivavy maditra sy mpiodina mo tsy fantatrao fa mifidy ny zanaky Jese ianao ho enatra sy ho enatry ny kibon'ny reninao fa raha mbola velona ty ambony tany koa iny zanaky Jese iny de tsy ho tafatoetra tsara ianao na ny fanjakanao daladala mihitsy ala fa naninijiny tsy natao tsy atongavany teo fa raha iny angeny mbola velona de miongany eto tsika iny ndray nitondreny fanjakana eto fanjakana tokony ho azonona arak'izay tratry ty fa tsy mena ny zanaky Jese iny de onosy izy nitapany farany koa manirahaka azy akaty amiko fa meloka tokony ho faty izy maniraha azy akaty amiko fa meloka tokony ho faty izy Jonatana namaly ny Saoly rainy ka nanao tamin'ny nahoana no atao maty izy inona moa no nataony ary Saoly nitoradefina nandefa azy ka dia fantary Jonatana nandefina azy ka dia fantary Jonatana fa nifofony rainy ovonoina Davida inona moa ny ratsy nataony izy tsy manompanompanao amin'ny gazety tsy mitaona vaoka hidina an-dalambe anongana anao tsy manala baraka anao tsy manevateva anao sy ny fianakavianao tsy manaratsy ianao izy tsy manompanompanao izy ka inona moa ny ratsy nataony de fofony ainy anao vao maika romotry ngarainy satria mamy le seza ndraisy ny lefina le zanany reny toroany le lefina saika ngarainy reny saika maty tao
de eo am'izay zany izy voanahiditra ny tena tsy tia ny dada mariny ny Davida fa tena mifofo ny ainy tokoa de nataony am'izay ny fomba rehetrarehetra nalefa n'le zanatsipika noentiny le tovolahy 5 ary noho ny maraina dia nivoaka nakany an-tsaha Jonatana tamin'ilay fotoana nataony tamin'ny Davida ary ny zazalahy kely nanaraka azy ary io Jonatana taminy miazakazaka izahaho ny zanatsipika alefako ary noho niazakazaka ilay zazalahy dia nalefa ny oatra azy ny zanatsipika ary noho nefa tonga teo amin'ilay nipetrahany ny zanatsipika nalefa ny Jonatana ilay zazalahy dia natsoiny Jonatana izy hoe tsy ireo alohanao ireo va ny zanatsipika ary Jonatana niantso ilay zazalahy hoe aingana dia aingana ka aza mijanonjanona ary ny zazalahy Jonatana nanangona ny zanatsipika dia nakeo amin'ny tompony nefa ilay zazalahy tsy nalala ninninina fa Jonatana sy Davida ihany nalala ny antony zany dia nomeny Jonatana ilay zazalahy ny fiadiny ka hoy izy taminy mandehana ka eto any amin'ny tanàna ireto ary noho ny lasa ilay zazalahy dia nitsangana avy any atsimo Davida ka nikoka tamin'ny tany izy sady niondrika intelo ary nifanoroka izy roa lahy ka samy nitomany nefa ny an'ny Davida dia mafy loatra ary hoy Jonatana tamin'ny Davida mandehana tsoma tsara efa nianiana tamin'ny anaran'i Jehovah tsika ora lahy hoe Jehovah vavombelona amiko sy aminao amin'ny ny taranakao sy ny taranakao mandrakizay dia nitsangany Davida ka lasa fa Jonatana kosa nakany an-tanàna vita ny fifanarahana rehetrarehetra lasa i Davida nandositra izy fa tsy niditra tany amin'ny lapa-panjakana intsony izy tsy nisakafo tany intsony izy fa farany zay dia tsy niditra tany intsony izy dia hitanareo koa zany fa tsy hoantsony koa Davida tsy sakafo hoantsony tokoa i Davida io a rehefa tapitra izy zay fa hitandrina am'izay Davida dia hitanareo tsara am'izay zany fa zagaga anareo zany raha tsy hitanareo misakafo any amin'ny lapan'ny Saoly intsony i Davida azonareo ve zany ay dia sy viteka raha azonareo zay so dia anytany ny Jonatana ndray fa nga tsy nasainareo ndray Davida nisakafo tany aminareo tamin'iny dia inona ny zavatra nitranga ny fofo ny ain'ny Davida arak'izay tratrany am'izay ny Saoly sady zany fa i Saoly ve namono ny i Davida ve namono ny Saoly namono azy ve Davida zao voalaza ny Samuel voalohany toko 2 Samuel voalohany toko 2 Samuel voalohany toko 2 ny andinin'ny 7 ary tonga tao amin'ny vahoaka Davida sy abiasa noho ny alina rindry Saoly nahandry ka natoro teo anatin'ny sehatsarety ary nilefy nitsatoka tamin'ny tany teo nilany lohany fa Abner sy ny vahoaka nahandry manodidina azy ary hoy Abisay tamin'ny Davida efa voadidin'Andriamanitra eo tananao ny fahavalonao izao ko masina ianao aoko le fonoko indray mandeha monja ataoko miboroka any amin'ny tany izy fa tsy amela azy indroa akoriny aho fa hoy Davida tamin'ny abiasa aza mamono azy fa izy no manindritra ny tanany tamin'ny votsy Jehovah ka tsy nanatsiny ary koa Davida raha velona koa Jehovah dia koa Jehovah no amely azy na ho tonga ny androny ka ho faty izy na hirotsaka any amin'ny ady izy ka any no hafaty azy sanatria amiko eo anatrehan'ny Jehovah raha nindritra ny tanako amely ny votsy Jehovah fa masina ianao nilefino ny lohany anilany lohany sy ny tavoara fitondranodranonao no alao dia andeha isika andeha na dia fa ny fofon'ny Davida arak'izay farahieriny ary Saoly azony Davida ny ainy am'izao Davida sy ny maramilany hoe ndrem-pandeha mamely fotsiny a Davida dia vita ty mpanjaka Saoly ty dia lasa anao ny fanjakana aloha vonotsika ty fa reraka koa zay miambina anao mandenderany tanàna mandositra ry mandositra ty tonga ampelatany anao izy tonga dia vonotsika dia lasa tsika ny fanjakana fa hoy izy Davida sanatria amiko izy izy raha nendry ny vositra Jehovah avelao Jehovah no amaly azy fa hoeto io zavatra okaikiny eo io inona ny tokaikiny Saoly alao izy nilefina eo ny lohany sy ny tavoara fitondrandrano no alao dia andeha isika andeha fa za tsy haninditra ny tanako am'izay votsy Jehovah
aloha Jehovah nao mela azy na tonga ny androny de ho faty izy na irotsaka any amin'ny ady izy de any no mahafaty azy fa za tsy anendry zany votsotry Jehovah zany na de mifofo ny aiko ary izy za tsy hanao an'izany de mahaiza ho atsika maka lesona am'izany rehefa votsotry Jehovah io olona io na mivadika hamon'olona ary io na mivadika hanao ratsy anao ary io de tadidio fa ny ositra an'io mipetraka eo aminazy eo foana na lasa manompo sampy ary io na lasa manompo devoly io ny ositra an'io ao fa tsy azo mikitika an'io ianao fa iza no ikitika an'io voositra io Jehovah nanositra an'io ihany ny ikitika an'io fa aza mitondra tsiny sy mitondra ozona ho anao sy ny taranaka ao ka ianao indray niaka ny toeran'ny Jehovah fa na voositra Jehovah ary io za tsy tia lala fa tevatevaiko opaopaiko alaiko baraka eran'ny tanàna io fa tsy izy tsony io fa devoly io za tsy tia lala an'io tsony taloha iny izy fa zao tsy izy efa niala ny ositra tamin'io azafady tsy niala ny ositra tamin'ny Saoly fa tao aminazy tao ihany fa Davida tsy nikitika azy loha izy ho maty any amin'ny ady na ny amin'ny fahoriana ihany na inona dalàna ataon'io na inona zavatra ataon'io fofo ny aiko za manisy ho azy ary ny fofony dao tonga de vonona rangaty fa efa tsisy ositra tsony amin'io ozy izy tele maramila mpitarika any Davida ty abisay ndray mamely fotsiny aho ozy izy hoy Davida aza maninditra ny tanany amin'ny votsotry Jehovah fa iza no naninditra amin'ny tanany amin'ny votsotry Jehovah ka tsy nanatsiny raha velona koa Jehovah aloha izy ny amely azy na ho tonga ny andro ny ka ho faty izy na irotsaka any amin'ny aty izy de any nafaty azy fa sanatry amiko ianao teny Jehovah raha ninditra ny tanako amely ny votsotry Jehovah fa masiny ianao ny lefina amin'ny lohany izy sy ny tavoarany fitondran-drano no alao andehantsika andeha de lasa Davida maty Saoly sa tsy maty toko faraika amin'ny telopolo ny nahafaty an'i Saoly ary tsy vitany hoe maty ihany Saoly tamin'ny ady tamin'ny Filistina fa i Jonathan na zanany koa mba maty niaraka taminy Samuel voalohany toko faraika amin'ny telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina nahafatesan'i Saoly sy ny zanany ary nandevenana azy ary ny Filistina niady tamin'ny Israely ary nandositra teo ny lohan'ny Filistina ny lehilahy amin'ny Israely ary niapatrapatra teny tendrombohitra Gilboa ny faty ary ny Filistina nanenjika mafy an'i Saoly sy ny zanany ka dia maty ny Filistina Jonathan sy Abinadaba ary Malkisoa zanak'i Saoly ary mafy niady tamin'ny Saoly dia nifanehatra tamin'ny mpandefa-tsipika izy ary raiky tahotra indrindra izy noho ny mpandefa-tsipika ary hoy Saoly tamin'ny mpitondra fiadiany tsy hoay ny sabatra aho ka tsatoy miboroka aho fandrao avy irery tsy mifoy irery ka ho tsatoy ny miboroka dia ataony fiomezana nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiany fa natahotra loatra izy dia nalainy Saoly ny sabatra ka nianjerany ary efa hitan'ny mpitondra ny fiadiany fa maty Saoly dia mba nianjera tamin'ny sabany koa izy ka niara-maty taminy ka dia niara-maty taminy andro izay ihany Saoly sy ny zanany telo lahy sy ny mpitondra fiadiany ary ny olona rehetra maty Saoly alahelo Davida tamin'io ary tena ranomaso be ny Davida fa ahoana ary natonga ny Davida tao amin'ny fanjakana fa maty Saoly tantara voalohany toko raiky amby folo tantara voalohany toko raiky amby folo nanosorana ny Davida ho mpanjaka andimben'ny Saoly sy nahazahoany any Jerosalema ary dia nivory teo amin'ny Davida atao Hebroma ny Israely rehetra ka nanao hoe indreto izay fa taolanao sy nofinao hatry ny fahiny ihany koa fony Saoly mbola nanjaka aza dia iaino ihany no ianao ihany no mpitarika ny Israely nivoaka sy niditra ary hoy Jehovah'Andriamanitra ao taminao ianao no ho mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy eny tonga tao mpanjaka tao Hebroma ny loholon'ny Israely rehetra ary Davida nanao ny fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehovah ary dia nanositra ny Davida ho mpanjakan'ny Israely izy araka ny tenin'ny Jehovah izay nampilazaina ny Samuel andininy fahasivy koa dia nandroso ny alehibe Davida fa Jehovah tompony maro no momba azy toko faharoa amby folo itsika manomboka ny andininy fahatelo amby roapolo toko faharoa amby folo tantara voalohany toko faharoa amby folo eo misy lohateny hoe ny lehilahy mahery izay nanatona ny Davida fony izy mbola nenjehan'ny Saoly andininy telo amby roapolo dia misy lohateny eo manao toy izao ny amin'ny maramila avy tamin'ny Israely rehetra izay nanatona ny Davida tao Hebrona hampanjaka azy ny amin'ny maramila avy tamin'ny Israely rehetra
zay nanatona ny Davida tao Hebrona ampanjaka, satria tao Hebro moa no nanosorana azy 3:20. Ary zao no isan'ny miaramila. Mazava ho azy fa manao ino io miaramila io? Manao tenue, manao fanamina. Mitovy sa tsy mitovy? Mitovy. Ary zao no isan'ny miaramila efa voahomana iady zay tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona, hamindra ny fanjakan'ny Saoly ho azy araky ny tenin'i Jehova. Tava menina mafy dia mafy zay. Halleluja. Ary zao no isan'ny miaramila efa voahomana iady zay tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona, hamindra ny fanjakan'ny Saoly ho azy araky ny tenin'iza hozy izy? Araky ny tenin'i Jehova. Zany tsy avy amin'olombelona zany ity Davida nosorana ty, ty farala nosorana ty, fa avy amin'ny Jehova. Dia tonga hatrany amin'ny miaramila. Dia tany sahany eo ny 420 tamin'ny taranaka Joda 790 no isany. 520 tamin'ny taranaka Simona 107 tamin'ny taranaka Levy 904. 520 tamin'ny taranaka Benjamina havan'ny Saoly 3,000. 30 taranaka Efraima 900 raiky amin'ny 30 tamin'ny atsasaky ny firenena Manase 4,000 amby ray alina. 30 tamin'ny taranaka Isakara 200 ny lohany. 30 tamin'ny Zebulona zay avy azo nalefa anafika kanay niady tamin'ny fiadiny samy hafa firenena dia 5,000. Tamin'ny Naftaly nisy 2,000, manaraka azy dia 7,000 amby 3,000. Tamin'ny Danita 940 sy 4,000. Tamin'ny Asera 4,000. Tamin'ny Jordana, tamin'ny Robenitsy Gidadita natsasaky ny firenen'ny Manase nisy 4,000 amby ray hetsy. 4,000 amby ray hetsy zany 120,000 zany. 930 ireo miaramila rehetra ireo zay nahay nilahatra tsara dia niray fonaka any Hebrona ampanjakan'ny Davida amin'ny Israely rehetra, ary ny sisa rehetra tamin'ny zanak'Israely koa niray fo ampanjaka any Davida. Ataovy amen na mafy dia mafy, dia asivotehaka mafy dia mafy. Amaranantsika azy ho azavaintsika manaraka ny ireo natsony Jesosy anaraka azy sy ny laza hoe anaraka ny Jesosy. Fa faranantsika efa fotoana lasa. Timoty 2:1. Ianao rehefa mongonana Apokalipsy miaraka amin'ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara iady amin'ity fantrana ity, dia aoka iahery amin'ny fahasoavana zay eo amin'ny Kristy Jesosy, dia voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Ary izany zavatra zany dia efa renareo tamiko teo anatreny vavolombelona maro, dia atolory ny olona matoky izay hahay mampianatra ny sasany koa. Miaritra ny mafy amiko ianareo tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahany zao fiainana izao, mba hafaly izy efa nifidy azy ho miaramila. Dia hitantsika teo fa nisy taranaka maro tamin'ny zanak'Israely laza, zao no isanay anohana ny Davida, zao no isanay anohana ny Davida, zao no isanay anohana ny Davida. Nametraka azy tao amin'ny fanjakana. Zany ry olona tsy zavatra mbola andrasantsika tsony, fefa maro amin'izao fotoana zao no milaza ireo taranak'Israely ireo. Izay taranaky ihany na avy anohana anao, zao no isan'ny miaramila anay, zao no isan'ny miaramila anay. Efa manao fanambarana daholo izy reny satria akaiky ny fotoana. Amen. Fa ahoana izy 9:1, Timoty 2:1 sy 7. Ny mpiasa tany zay misasatra ny tokony ho voalohany andray ny vokatra. Dinio zay lazaiko. Dinio zany lazain'ny pasteur Moyola zany, fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tavy mafy ny amen. Dinio zay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Dia rehefa hitanao fa tsy mety misakafo any amin'ny sorontsony Davida, dia dinio zay lazaiko. Dia fantatrao daholo ny anton'izay toroteny ity. Rehefa miveriny ity toroteny ity, ivereny inona foana io, zay manana moyen registrevana azy enregistreo. Fa zava-dehibe ty perikopantsika androany ity, fa zay manatsofona aoka izy zay lazainy fanahy amin'ny tsangana ary ivavakitsika. Ivavakitsika ary. Jehovandriamanitra io. Zava-dehibe ny afatra nomenao ny fiangonana androany.
tsy tonga ho azy zany raha ty perikôpa ty satria ny mpanomponao zay nitendrenao nyty perikôpa ty dia tsy nalala mihitsy tamin'ny fotoana zay nandriny fanahy azy anoratra ny perikôpa io hoe izy pesta tokoa amin'ny vaninandro ivoan'ity toroteny ity ka ao anatin'izany pesta izany no isehoany izany tantarany Davida izany ka dia nanafatra ny fiangonana ianao hoe miaraha miaritra mafy amin'izany pastera zany ny fiangonana tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy fa ny miaramila manafika ho ianao Jesosy eo dia tsy mba misy maningotena amin'ny raharahany izao fiainana izao mba hafaly zay efa nifidy azy ho miaramila fa ny mpiasa tany zay misasatra ho ianao tompo ny tokony voalohany andray ny vokatra dia ny afatra nomenao ny fiangonana dia hoe dineo zany zavatra nolazaina izany fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao raha ny fiteny mazatra dia hoe manaova méditation amin'izany zavatra nolazaina izany handinika izany fa ny tompo no hanome fahazava-tsaina ho antsika rehetra ho azy anie ny dera sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina no angatany izany vavaka izany. Halleluja, amen.